fa ho an'ny filohan'ny fédération malagasy ny taranjatolona kosa Andriamatoa Mamtina Ravelson dia nambarany fa efa avolenta tokoa ary manana niveau any amin'ny mondial ireo mpiatroka aty amin'ny firenena amin'ny teny frantsay. Nambarany fa dia afa-pony tena ny raha nodingana vitan'ny atleta malagasy tamin'ity fananana ity. Nitondra ny fanazavana ihany koa ny andraikitra sahaniny eo anivon'ny firenena miteny frantsay eo amin'izay sampana taranja tolona izay. Amin'ny ankapobeny dia nafinaritra ny vokatra satria afaka nitondra medaly sika teto anivon'ny taranjatolona. Tsy ampy aloha nazany zany satria raha ny fikasana dia mba samy mitondra medaly avokoa ireo solon-tena malagasy tany ary tokony medaly volamena, nefa iny aloha ny vita satria zavatra voamarika tany dia avo dia avo ny compétition. Tena efa azo lazaina hoe compétition mondiale zany le francophonie tena marina satria tsy eto anivon'ny Afrika rery fa misy ny firenena miteny frantsay rehetrarehetra zany mandray anjara ary anisan'ny mafy tao anatin'izay moa ny canadiana, ny arméniana, ny romaniana, ny frantsay. Aty Afrika moa anisan'ny mafy ny Senegaly sy ny rehetrarehetra, fa nazanazy zany nefa tsy nampisanga-menatra ny nataon'ny solon-tenantsika avy aty Madagasikara, fa io moa misy vitana ihany koa. Dia teo amin'ny tirage au sort zany isika ny somary tafaraka polina tamin'ireo firenena izay ny tany saiko mafimafy ireo tony. Dia izay zany anisan'ny hoe nanelingelina kely teo amin'ny fahazoanan'ny vokatra tsaratsara. Ya, toerana eo anivon'ny francophone ilay izy, espace francophone ny tena marina, satria misy ny antsoina hoe union francophone de lutte dia nanao assemblée générale élective zany tao amin'ny foiben'ny comité olympique ivoiriana zahay rehetrarehetra. Zay ao anatin'ny fikambanana io moa zany mazava loatra ny rehetrarehetra mihitsy dia nirotsaka ny tenanay amin'ny anaran'ny Madagasikara moa zany mazava loatra amin'ny toeran'ny secrétaire général dia lany Somatsara. Zay zany no vaovao anankiray ka dia io andraikitra io zany dia andraikitra mila asa goavana io satria manao ny coordination ny fédération francophone rehetrarehetra ny andraikitra sahanina. Ny andrasana ny tenako angamba ny tena marina hoe inona ny zavatra hoentina ho an'ny Madagasikara manokana dia mazava loatra fa hikaroka ny lalana rehetrarehetra ahafahana mampiroborobo ny taranjatolona eto Madagasikara. Zay zany ny mahafehy an'ilay izy, zany hoe io zany na formation, na stage, na encadrement, na équipement, na matériel zay mety ho trandrahana ao anatin'io espace francophone zay mampalany ny tenanay ao anatin'ny efa-taona io dia hojerevana avokoa.